Sodeton lawe Anadi muletiawa Sodeton lawe Anadi muletiawa Tia letiawa Fretzi mudia Dinletiawa Weiter geht's. Bonjour Dambé. Bonjour Tahiti. Bonjour Abéfanam. Merci. Bonjour Tat. Tispis Douzo. Merci. Bonjour Olga. Ça va? Bonjour Monsieur le DG. Saute en votre arbre. Salut. Gérard. Lia va convaincre. Suzelle. Bonjour. Bonjour Jano. Ça va? Papa. Manorak Tinel. Ah? Manorak Tinel. Susanne Faraktinil archive am no. Ah? Si tu fais archive. Monsieur Jean-Louis nós, a minha nada da Taíri. Bate, não. Boa, assim aí, tô te
Le texte mihitsy veikrefa manita tsy maintsy misy solodama satria tsy lozika démocratie manaraka miarana ara-dalàna sy ny démocratie tsy maintsy misy des journalistes fa tsy lasorina fa tsy possible Monsieur le Président. tsy mampanino Ah, tsy maintsy tonga ka. Ary fikambana ny mpanao gazety Zokiolona dia faly mandray anareo tonga marobe amin'ity toerana ity manotrona ny fikambanana manatrika ny fanombohany ny fankalazana ny faharoapolo taona ny fikambanany mpanao gazety Zokiolona ka tsy andro ela intsony isika satria efa tonga avokoa ireo nasaina sy nandrasana dia tompontsika ny fotoana ny andro tsikazy dia ijery ireo sary sy tantara antsary zay nomaninay ho anareo mpitsidika nirakitra ny tantara ny mpanao gazety Zokiolona sy ny fanaova gazety amin'ny ankapobeny eto Madagasikara ka manainga anareo tompolasy tompovavy hiatrika izany aorian'izay tsika dia iroso amin'ireo lahateny samihafa zay hotononony ireo olo manakaja omanina sy natokana anao izany ny farany dia hosokafany filohan'ny fikambanana mpanao gazety Zokiolona amin'ny fomba ofisialy ny fankalazana izany fa roapolo taona ny club des journalistes doyens de Madagascar izany. Eny ary tompoko andriamato tany kabineta ny ministère andriamato tany général ny ministère ny président ny ordre des journalistes ny président ny fikambanana mpanao gazety Zokiolona tarito reo ny lalana reto reo vahintsika ijery sy amatatra
ny zavatra efa nomanitsika ho azy ireo. Soloky reny ny autorité aloha disinao aloha reny zay tao dany Mazary marary Siwa dia mivolavolana hampahendrena sy hampahamalina ary mijerena taona ny fametrahana ny tsirairay. Daniel Rakototsena izay anisany filoam-boninahitra sady mpanorona an'izany CJT izany tamin'ny taona 3,770. Rajarjafy Remy anisan'izany mpanoratra zany sady mpanoratra no mpanao gazety. Andriamatoa Andriamorasata Solo Norbert vice-président. Mety ho gaga ihany tsika rehetra fa aza atao mahagaga fa manana karatra mahampanao gazety azy ankehitriny izy satria mbola velona ny gazety ary nandala mafia ny hiditra ato amin'ny CJD dia io izy io. Tiramatoty BDB angambany fa manadino azy fa izy vehivavy voalohany indrindra caméra woman erany Afrika tam'izay. Izy Régénération Gabiaby vice-président izay misahana ny fandraisana amin'ireo maso voa eto Madagasikara. Ty tsy mahalala azy. Tsy Sarkozy akory io nalainy Taitsilbert atao vice-président fa Rajafindrakoto Bruno izay misahana en relation avec les partenaires nationaux et internationaux. Raha makany ambositra nareo dia mahalala ny tiony ty tamin'ny fotoana mibely. Raha Bekijana Félix izy ny secrétaire général mifandray amin'ireo société civile. Ity fantatry ny rehetra ty lehilahy ity Andriatsy Robert secrétaire général izy miandraikitra ny fitehirizana rehetra na ny archive azy ato. Ty namana atao amin'ny radio sy gazety antsoratra Louis Rakotoary secrétaire général izy dia mifandray amin'ireo olona mpikirakira zavatra tokony ho amenareo aty amin'ny CJD. Diary tsy mihaino ny radio Madagasikara matoa tsy maheno any Tiramatoty isaky ny amin'ny enina sasany ary amin'ny enina sy fahatelony ary amin'ny 9 amin'ny alahady. Ny important indrindra. Ty mbola ho azavaikinareo dikandreto mpitahiry voly izy Madama Rahantanirina Razafindra-Miadana trésorière suppléante. Tia Rasoanirina Boudouanitra trésorière suppléante. Rajo Argent Benjamin mpanompontsaina milatsaka filoham-pirenena izy mpanao gazety efa ela ihany misahana zany adidy BDB izy tery amin'ny asa tanany. Rakoto Jean-Pierre dia Jean Félicien Ratef mahatonga ny rehetrarehetra zay tonga eto zay ataonareo hoe tao tsy antitra nefa ao dia ny CJD tao anaty famolavolana ny lalàna mifehy azy na ny statut dia nametraka mazava tsara izany atao hoe sakaiza ny CJD izany. Na antitra io na tanora dia ny kena ny idirany ato anampy ny CJD amin'ny fanakalozana traikefa. Anisan'izany ireo ray aman-dreny eto hitanareo mijoro eto général Rakotoary John ami zany iongarany io amin'ny akadémie ami de CJD. Misy mpanoratra koa voatonga eo izy mivady monsieur Rajona ami de CJD izany. Ka dia mandroso ato tsika fa ho lafo dia reto zany birao ny fandinitra hatram'izay ka hatram'izao. Karazana tantara io nanomboka tary amin'ny 93 96 dia ireo ny teo 96 2004 ireo ny teo 2004 2007 dia ireto ireo bureau reo dia napetraka amin'ny maha izy azy satria zay ny fandiniana raha mandinitrareo
dia miverimberina foana hoe Taitsivera secrétaire général satria anisany mba mpanorona ihany na dia mbola vatombatony tamin'izay ary dia tsy maintsy nandray andraikitra foana tao anatin'izay etsika nataony CJD zay moa mbola horesahana rehefa tonga ny kabary reto indray a ny mombamomba ny CJD rehetra mitraikefananany ny zavatra nataony misy lava misy foy aza jerena amin'iny fa traikefananany sy ekeny fanakalozana amin'ny mpanao gazety Tanora ankehitriny hijerentsika dia mikisa-ketosika dia mahita ny fitsipika anatin'ny CJD dia mahita ny filoha voalohany dia Andriamatoa Andriamasinoro Emilson izy zany ny filoha voalohany CJD izy dia efa tao amin'ny firaisana voalohany nanana andraikitra tao izy ary avy eo izy directeur de cabinet ny Andriamatoa Richard Andriamanjato tery amin'ny assemblée tamin'ny Richard Andriamanjato lasa président ny assemblée Rakotondra George tsy mahalala azy teto amin'ny tantaran'ny gazety ary raha ohatra nanana diplôma fidirana any amponja anisan'ny diplôma ambony indrindra izy Siranga Monjojony izy zany président-nay faharoa azafady fahatelo izy miakatra eto tsika dia tompoko lamoxa ny faharoa dia rehefa lasa izy filohan'ny fikambanan'ny Zokul eto Madagasikara dia natolotra azy mifaneva dia talohany nahafatesany zay nahatsara azy talohany nahafatesany ataoko hoe herinandro talohany nahafatesany dia nameny ny fitondrana sy ity fikambanany ity fikambanany mpanao gazety Zokul zay nekemy be sy ny maro hoe aleo ianao no hoe mba hamora mifehezana anao ato anatin'ny fikambanany ity reto indray ny mombamomba ny mpanao gazety Zokul zay sao dia mba misy alainareo hiasa any fa ireo fa tsy anaty asa tsony CV izy rehetra reo mba jerenareo CV dia mba recruté fa efa tsy ekeny lalàna tsony aloha ny recruté azy dia mandroso ihany tsika fa mandroso ny fotoana toko oui Jean Samuel zany ny teny eto le sariny rehetra les belles photos. Panitsy ny piso rehetra reto indray nietsika nataony CJD rehetra nalaina tsara satria ianao rehefa somary anitra zay ka tsy manana fialam-boly dia tsy dia fahafatesana matetika dia miezaka ny CJD zany ny mpikambanao aminy mba hanao sortie tsy indraindray amin'ny fotoana zay mahamety azy ny ririnina ihany tsy mety aminay ny andeha hivoaka ny velany satria mangatsika liany dia ireo izy ireo ny activité-nay ny resaka rehetra zay andehanana tsy maintsy ahitana izy mivady Andriamatoa Rafidinarivo mivady tsy maintsy ao amin'izay resaka rehetra amin'ny ataonay satria izy anisany mpikambana ao anatin'ity CJD ity isaketosika dia ireto zany ireo raha mandreny mpanao gazety efa nodimandry zay napetrakitsika hoe mahatsiaro azy ireny zahay ny sasantsasany ireo fa tsy dia izy rehetra sisy tsy mahalala n'ity ngaty mpanao gazety izy ray mandreny be ireo rehetra zeo zany samy fantatritsika daholo ary natao ny fahatsarovana azy Andriamatoa Filibertsirana filoham-pirenena tamin'izay fotoan'izay namangy ny Andriamatoa efa maty koa izy mianakireo Ranaivo Jules tamin'izay fotoan'izay ireto basy vava tia mbola tanora ny fijerevantsika azy fa fantatra ihany izy no lasa
Richard Claude raha tsy mandisa max be tsy mahalala an'io mox moa iny efa nilazaitsika tery iny dia miverina ry am'izay tsika miverina fotsiny tsika dia miverina ry etotsika dia mijery ny asan'izany atao hoe sehatra ny asa fanaovan-gazety zay everiny olona fa sanatria tenity fa ny olona mieritreritra azy farany asa ambany indrindra rehefa tarafitsika am'izao sary zao farany ambony indrindra izy fa ny tantara-pirenena rehetra raha tsy nisy ny mpanao gazety tsy nisy hakana ohatra mikasika ny zava-drehetra mitranga amina firenena anankiray reto fantatsika fatao ambotsin'olona mpanao gazety ny RTA io makasaly io nambatsika io reto dia nalay mba atsapatsika fa tsy mipetra-potsiny na manoratsorapoana mpanao gazety fa zavatra ilaina amin'ny vahoaka ny soratany isantsika hoavy eo izy iroko reto le sarisary atao zalahy mahay le caricaturiste manao an'reto manana fikambanana zareo ary eto am'izao fotoan'izao manatrika amin'ny faharoa fotoana antsika reo dia misy dikany daholo reo na tsy miteny ary mahatsara ny zavatra ohatran'izao atao mpanao gazety na tonga any amin'ny double du sud ianao olona tsy mahay manoratra tsy mahay makiteny dia fantany hoe ina ny dikan'ity sary ity amin'ny anaovany mpanao gazety azy ary misaotra ny zareo mba hivoatra isan'andro ny zava-drehetra reto fantatrareo hoe taiza ty mitranga ary inona ny zavatra nilazaina teto ovina dia mipisaka ihany tsika reto indray mikasika ny télévision sy ny radio fa dia nijanona tao amin'ny 87 angamba ny fanisana azy fa ny tatia dia fa tsy azolotsony ny tia fantatritsika mba natao ny tale ny radio Madagasikara ny fandimby hatram'izay ka hatram'izao reto ny anarany ny voalohany Robert Souchet Saint-Ange Roger Abesala nanaraka azy 62-68 Flavien Ranaïve directeur de l'information de la télé fa niaraka ny télévision sy ny art traditionnel tam'izay tamin'ny 68-72 nijerina Florent Tsoro Parfait John Razaf Mandanina Rahaga Jean-Claude mbola tsy ampy satria Ruffin monsieur Georges Ruffin tsy ato io dia directeur atika reto ny directeur ny télévision dia reto ministre ny an'ity asa amitsika ity raha manantsoa Charles raha Jonarvelo Alfred raha Mangasoavina Alfred raha Sidrené Andriama Olson Richard général izao raha Kotomalala Joel Andriana Rainjaka Lucien Xavier Michel La Gaston Ruffin Georges raha Kotomaf Bruno Simon Pierre Rahaga Jean-Claude raha Laindimy Tsilavina raha Kotomalala Mireille raha Zafindra-Miandra Honoré raha Mbelson Alfred raha Kotonirainy Henri Betsimifira Fredo Beantanana Eric raha Koto Arvelo Mamy raha Zafinjatovo Hadj Mahazaka Clermont Andria Tavison Bruno Andria Mananor Augustin raha Arzatovo Gilbert raha Be Nathalie Malazarivo Félix raha Jasohary Laurent Reboza Cyril ary ny ministre ankehitriny Vonson Andrianjato reto zany tsy hita mitanitsana azy aminareo fa samy mijery fotsiny fa ity ny code déontologie éthique zay ilainy mpanao gazety ny tokony ananana an'io ary dia faranana ty le izy miangavy Monsieur Michel anazava an'ireto
Ianao sa izy. Oui, zany hoe momba ny gazety La Croix de Madagasikara amin'ny gazety mbola velona eto amintsika zany izy no azo lazaina hoe zokiny indrindra amin'ny mbola velona zava-dehibe zay zany hoe tsy gazety ny finoloana be ny Carrère izy zany fa harem-pirenena mihitsy 1927 20 juillet 1927 le premier numéro no nivoaka nankalaza ny fahavalo amin'ny valopolo taona izy zany tamin'ny faharoapolo volana jolay lasa teo voatra motsika manaraka ny toetrandro dia akoatra ny famarotana gazety sy fipariany eny amin'ny valo gazety mahazatra zany dia efa mba misy ihany koa ny fanarahana fampiasana ny teknôlôjia vaovao ahitantsika ny Lacroix online bebe toa lacroix.mg mampiasa ny tambanjotra serasera ny Facebook ihany koa ny Lacroix Madagasikara ary nanomboka tamin'ny taona 2012 dia nankinina amin'ny sekoly samisezikina sekoly ambony mbadirasany serasera ny fitantanana sy ny fanontana fanapariana azy dia izay no mitondra antsika ato amin'ny sary ilany ato misy ny rezoan'ny école supérieure jésuite zany ato ahitantsika ny samisezika resahako manokana satria ararotina amin'ny fotoana toy izao misy ny taranja anankitelo ao anatiny momba ny communication na fianarana momba ny vita sy ny serasera moa zany communication médiatique izay masana tanteraka antsika eto anio ary izay mapartenaire akaiky sy mampiara-miasa akaiky antsika ao ihany koa misy ny serasera mamondrona moa zany na serasera ny orinasa indray commission organisationnelle ary ny farany dia ny serasera mamondrona moa izy nareo manam-pahaizana koa communication sociale moa zay dia ararotina ihany zay ny fotoana toy izao dia ao anatin'le communication médiatique tanteraka zany misy ny gazety La Croix zao fotoana izao zany hoe ny mpianatra zany afaka tonga dia manararoatra manao stage eo anivonay manao pratika ihany koa ary ny mpampianatra ihany koa misy ny fifanankalozana traikefa sy fahalalana amin'ny ireo mpianatra reo sy ny mpanabe izay misy eo amin'ny sekoly zay ngamba ny azo lazaina raha tsy misy fanontaniana angasika dia isorana antsika ny siège ny La Croix Madagasikara hatramin'izay dia tao amin'ny immeuble CNPC ao atamin'ny Menondamoso ny poste foana fa ny fanontana ny gazety ny tany Fianaratsoa hatramin'ny taona hatramin'ny volana août 2013 dia azavaiko kely ina natonga anazy nakaty Antananarivo zany raha ohatra satria izay fanontaniana zay mitondra an'izay zavatra zay somary misy décalage teo amin'ny resaka vaovao mazava loatra hoe hebdomadaire La Croix dia mety misy hoe elanelina kely zany eo amin'ny zavatra mitranga sy ny zavatra mivoaka anaty gazety misy fandalinana kokoa amin'izay zavatra zay kanefa laha somary nisy elanelina be loatra le izy satria ny fitaovana nampiasaina tamin'ny Fianaratsoa zany tsy naharaka an'le fanaovan-gazety le hoe ahita teknika zany tsika hoe impression sur rotative hoe aingana be dia ela be vao vita ny gazety dia anisan'ny antony nampiakarana azy taty zay satria tsy afenina fa adinony mpanjifa mihitsy ny gazety misy fotoana no zay antony zay zany efa taty foana hatramin'izay kosa aloha fiara-miasa tanteraka amin'ny Fianaratsoa le izy ary mbola mitoko foana mihitsy io zay satria tsy afenina oui ny lumière indray moa zany teny frantsay ray manontolo izy tamin'ny fotoanandro La Croix de Madagasikara tamin'ny teny malagasy ray manontolo namorotana azy dia rehefa nisokatra moa zany nanomboka fahalalana nisy ihany koa faninanana tsy afenina be dia be ny gazety nivoaka tafiditra tao anatin'ny sehatra ny fifaninana tanteraka ny La Croix dia mba hahafahana niatrika izay fifaninana an'izay aloha voalohany indrindra dia nanapa-kevitra zany ny tompony gazety fivolona be miveka hoe avondrona gazety anankiray La Croix sy Lumière dia lasa bilingue izy zany ankehitriny La Croix Madagasikara teny malagasy teny frantsay ary ny tanana le anarana hoe La Croix ny Madagasikara satria le La Croix tsy na misy erak'izao tontolo hoe gazety La Croix dia ty zany La Croix ny Madagasikara tsy misy tsony zany gazety Lumière eto amintsika Gazety Slamy numéro 3 zao mba afaka mba misofianatra dia mba mampamaky eo koa izy zay angamba le izy dia androsoamizay fanalozaka zay raha mifitintsika tanatin'ny takiraka sivy ny tantaran'ny club de journaliste doyen amin'ny fikambanany mpanao gazety zokiolona sy ny fanaova gazety amin'ny ankapobeny ao anatin'ny fanamarihana an'ity roapolo taona nitsingerina ity
teo ny club de journaliste doyen hiditra eo amin'ny lahateny samihafa isika raha tompoko ary miangavy ny filohan'ny fikambanany mpanao gazety zokiolona andray fitenenana andre Matota Gilbert. Eto dia tsy ataontsika kabary lava satria antitra manao zavatra dia atao aingakaingana mba tsy hotovizana Androany. Andriamatoa directeur de cabinet ministère izay misorotena ministra ny fampahalalam-baovao sy fifandraisana amin'ireo andrim-panjakana. Andriamatoa tale général ny ministère ny communication sy fifandraisana amin'ny andrim-panjakana. Andriamatoa filohan'ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Ho anareo rehetra olona nasaina manam-boninahitra ray aman-dreny lohavina tapony loha zay manatrika an'izao fankalazana amin'ny faharoapolo taona izao zay tsingery taona no mariany CJD eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Raha ny tena horesahana dia fifaliana aloha fa no hazavaiko aminareo inona ny tena nahatonga an'ity fitsanganany CJD ity. Tsotra ihany le izy. Taloha anakenina angamba rehefa mifamiona dia eny amin'ny gazety ary amin'ny faraparany ary mijerena dia mijery maty. Ohatra maty nga ihany tena mitovitoana mihitsy zay maty nga ihany maty nga ihany. Teo zany nitsiry ny hevitra hoe tsy mety raha amin'ny gazety ihany nifakahitantsika hoe iza no ianona iza no maty iza mivelona fa aleotsika manorina fikambanana mba fahafahatsika mifampijery akaiky sy mifanohana raha misy azo toatoanana. Zay no izy aloha tamin'ny voalohany rehefa nijerena dia hoe aleotsika tsy anona fotsiny amin'ireo hoe miona isan'andro na isan-kerinandro fa aleo ho enterina izy ty satria itsika mbola mpanao gazety ihany dia inona ary no atao. Tsika tsy maintsy isahana ovana kely ny statutsika ary mifanovana azy dia tsotra ihany hiaraka amin'ireo tanora ireo tsika satria teknôlôjia mandroso tsika mbola tara amin'ny tipo ihany dia aleo fanakalotraikefa amin'ny tanora zay mifanoatoa hono tsy ho lavo tsika rehetra na tanora na inona. Dia nijanona teo ny CJD ary hatramin'izao dia tsy mbola nandrara kilombian-doha fa raha misy zavatra mahazo mpanao gazety na fanodikiliana azy eo amin'ny fanaovana ny asany dia mandray andraikitra foana ny CJD mandefa ny communiqué sy zay fantany atao eo anivon'ny fitondram-panjakana. Zavatra vovetivety ny tao amin'ny assemblée zay zavatra namoetra mihitsy ny fandroasana mpanao gazety ny any manjery ny fitondram-panjakana ny radio Madagasikara sy ny télévision zay nitranga teny Tsimbazaza nandray andraikitra ny CJD na nilaza fa tsy mety ny zavatra ohatran'izany satria tsy olon'olom-poana mpanao gazety fa manao ny asany ary akeny fanjakana matoa ny finance mandray andraikitra fandoavana ny karaman'izy ireo. Zaho efa niteny fa tsy fitazomiko lava nareo ny tateorina dia hitanay fa betsaka ireo tanora manantona na mpanao gazety zany na liana fotsiny te alalan'ny CJD dia natsangana indray ny sakaizan'ny CJD dia ireo tanora ireo be dia be izy ireo ary zareo nanampy anay amin'reto nanao an'ity reto mpanao reto ary efa ela zahay sy ry rangahy général Rakotoary Jaune tany Anosy Avaratra nanangana an'izy io voalohany tahary ampiadinako nanangananay azy ary ao anatin'izany général matanjaka anankitelo izy tonga eto io général Makavelo dia le anankiray mipetraka ary akaikinay ary any Ambohimangaketra. Zay zany ny eo amin'ny miaramila fa na zany be dia be ny te hamonjy ny eo amin'ny akademia moa dia zavatra sy laza hoe izy rehetra any tena mahalaza azy Andriamatoa Raingson ela nanangana anazy nahatonga azy mpikambana ato anatin'izany na hoe ami ny CJD izany. Reo rehetra reo misy mpanoratra Andriamatoa Rajona ela be izy mipetraka tany an-dafy tonga eto izy dia mba nanatona hoe aiza ho aiza moa misy an'izany ataontsika hoe CJD zany fa za mba te hoany mba ho mpikambana ao anatin'izy ireo. Zay sy zay tompolasy tompoko vavy
ny zavatra azy poaroso aloha mikasika ny CJD fa ny ainandro ty nidanika nareo hitako fa reraka ny loalika fa mangozozy dia ameko ny mpitariteny ny resaka dia misaotra anareo nahary zay kabary lava be zay ka nafoetiany misaotra ny filohan'ny fikambarana ny mpanao gazety Zokiolona ny Batoto Gilbert zao tsika dia iroso amin'ny kabariny ny Andriamatoa filohan'ny olafiko ny mpanao gazety dia tsy zany fa Andriamatoa Rakotomirina Irara manasana tompoko andray ny fitenena ny voalohany dia Andriamatoa ministry ny Andriamatoa Taleny Gabriel amin'ny solitena ministry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny mpanjakana Andriamatoa filohan'ny club des journalistes doyen sy ireo mpikambana fikambanana amin'rehetra na ianareo sakaizan'ny club des journalistes doyen ianareo olo malagasy mifanampy azy amin'izany fikambanana ny Zokiolona mpanao gazety izany isika rehetra mpanao gazety tongeto ianareo nasaina nanatika ty lanona mpanokafana ny faharoapolo taona ny club des journalistes doyen ity tompoko lasy tompoko vavy ny voalohany teny dia miarahaba ny club des journalistes doyen nahatratra izany roapolo taona izany ary narana finiavana manokana anamarika izany amin'ny fomba amin'ny etriketrika manomboka ty androany fa 20 ny volana aogositra ity fitaratra zay ny maray aman-dreny azy ireo fitaratra tarafana ary araky ny voalaza ny filohan'ny fikambanan'ny mpanao gazety Zokiolona teo dia raha ny tsy fahafankatarana hoe izy matona ny mbola azy tany amin'ny voalohany dia izao ny zava-bitan'ny club des journalistes doyen amin'izao fanamahariana ny faharoapolo taonan'izao izy no fikambanana naharitra indrindra raha ny fikambanan'ny mpanao gazety no resana mety misy milaza hoe tsy manan-katao reo ka dia aloha izy ikambakambanao tsia diso zany satria ny ankamaroan'izy ireo dia mbola mpanao gazety amperinasa avokoa ny fijeron'ny CJD hatramin'izay dia tsy hanamafy ny efa voalaza teo na hipasoka ny efa malama fa anisan'ny nanana ny anjara toerany lehibe teo amin'ny tontolon'ny asa fanaovana gazety teto Madagasikara izy tao anatin'izay roapolo taona nijoro zay satria izy no ray aman-dreny mpanoro lalana izy no ray aman-dreny manitsy izy no ray aman-dreny itodidona ary raha tsy nisy azy tamin'ny fotoana nampatoritory ny olafitry ny mpanao gazety nandritra ny 10 taona mahery dia verina fa niparitaka tanteraka ity asa fanaovana gazety ity teo foana ny doyen izy ho iato eo no natantala izy no natsoina dia deraina ary mendrika izany toerana maray aman-dreny azy zany ary deraina ihany koa ny zava-bitany anatra ho atsika fikambanana mpanao gazety samy hafa zay mbola mijoro amin'izao fotoana izao raha ohatra ka mbola misy zany izao zavatra sehoan'ny CJD zao lesona ho tsy ho atsika anesika tsitsika indray fikambanana samy hafa anamafy ny firaisakina hiaro ny etika sy ny déontologie miaraka amin'ny olafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara izay mbola tsy nanosom-botanana mpanao gazety samy hafa fa mbola niezaka hatrany niaro ny mpanao gazety teo amin'ny fanatanterana ny asany tsy ho lavateny fa manentana antsika mpanao gazety sy ny namany mpanao gazety rehetra hifanotro amin'ny CJD amin'izao fankalazany sy ny fanamariany ny faharoapolo taona mijoron'izao ho ela velona ane ny CJD satria ozy izy le mpanoa rehetra hoe mahatsiary ho azy reny zay zany hoe nisy ny efarodimandry any fahafatesana toy ny tanora vato mandodina ny antitra azo mortevana ka samy manany ny anjarany io fa samy miandry an'izany daholo tsika rehetra saingy eo amin'ny fanatanjarantsika ny asantsika dia rehefa nanomboka nanao gazety ianao androany dia tadioa fa mpanao gazety ary hanao gazety ary manao gazety foana ianao mandrapikipin'ny masonao velavelona CJD misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy misaotra Andriamatoa filohan'ny mpanao gazety filohan'ny lafitry ny mpanao gazety Andriamatoa Rakotomirina Gérard isika tompoko ary dia misaotra ihany koa amin'ny firaretso zay netiny manasa ny solitenany ministera ny serasera
sy ny fifandraisana amin'ireo antom-panjakana isika ny kabinetra n'izany ministera izany le matoa Ralph Tierson Nivo. Misaotra anao. Eto am-piandomoana dia miaraba aloha ampifaliana sy am'kafanampo-tanteraka ny club des journalistes doyens na ny fikambanan'ny mpanao gazety zokiolona. Ny zokiolona ihany ary rariny raha omem-boninahitra sy otronina. Mahita eto prime ministre zokiolona, mahita eto académicien zokiolona, rariny zany. Nefa koa mahita fa tovolahy voaroapolo taona ny club des journalistes doyens. Manarak'izay mialatsiny indrindra satria raha ny sitrapon'ny ministre dia hotaty mihitsy izy. Mino fa tsy izao ihany no fankalazana ny faharoapolo taonan'ny journaliste doyen fa mbola mitohatra amin'ity taon'ity raha ny fahalalako azy monsieur le président. Dia amin'ny manaraka mampandana tena ministre fa tsy maintsy ho tonga. Ny tena teny tokana tiako resahana amin'izao fankalazana ny faharoapolo taonan'ny club des journalistes doyens zao dia zao. Mila vato fantsiky ity fireneny ity. Mila mamaka ity fireneny ity. Ny fijoroan'ny doyen amin'ny alalan'ity fikambanany ity dia ataoko hoe repère lehibe ho an'ny zandrizanaka aty aoriana. Fantatro fa any amin'ny tany sasany ny atao hoe retraite dia tena fialan-tsasatra tokoa, mandeha manao croisière, mandeha manao fitsidihana samihafa ary mitsotsotra. Fa araka ny tenen'ny président tamin'iny fitsidihana ny exposition iny dia hoe misy CV be dia be reo, mbola vonona hiasa ny doyen teka mafy be toko. Ary izay asa tokony ataony araka ny tenen'ny président ny ho lavitry ny mpanao gazety teo hoe mandrapikipo ny maso mpanao gazety foana rehefa miniditra amin'ity sehatra ity. Dikan'izay isaorany indrindra ny club des journalistes doyens naharitra roapolo taona aloha ary inona fa tsy latsak'izay ny taona anjatonjatony manaraka mbola hijoroany ty fikambanana ity. Ny tena zava-dehibe amin'ilay fikambanana koa ny fahalalako azy dia tsy mialon-jafy izy. Rehefa mpanao gazety na nitovy hevitra tany aloha na tsy nitovy hevitra dia mpikambana atao anatin'ity club des journalistes doyens ity mba ao anatiny azy zany. Mba ao anatiny azy satria mba efa nahazoazo taona ihany. Dikan'izay miaraba-tena ihany koa miaraka amin'reto journaliste doyen reto ary ny tena tanjon'ny ministera, tanjona ray lehibe ataon'ny ministera amin'izao fotoana izao dia hoe hifanampy ny mpiantsehatra rehetra tamin'ity asa fanaovan-gazety ity mba hifampita traikefa zava-dehibe zay. Zay fifampitana traikefa zay amin'izao fotoana iresantsika izao dia afa miketriketrika koa ny zokibe rehetra ao amin'ny TVM CRNM manangana hetsika hifanotronana amin'ireo zandrizanaka ao amin'io aina manjerim-panjakana io. Dia veliko fa fitaratra ny club des journalistes doyens amin'izay fijoroany zay ary maniry keo raha maniry mbola hitohy amin'izay fijoroany zay sika menakavy. Sotra tompokla mankasitraka. Misaotra ny tany kabinet ny ministera miserasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana isika. Izy no mamarana ny rahateny izay mifandimby teo ary ny tapany farany dia amin'ny kafaliana sy voninahitra lehibe tompoko no anasany club des journalistes doyens atika menakavy hiala etaeta amin'ity andro atoandro ity. Ny fandaminana dia ataontsika tsotsotra ny zokizokiolona sy manam-pahefana zay nasaina dia mba ato anefitra no miroso fa isika mbola zandrizandrony sy mbola matatanjaka dia eto amin'ity toerana misy tafo ity eto ihany.
eny ary za moa mitarikana eny ary satria zany nanomboka dia faranako le izy lazaiko eto zany amin'ny mahafilohany fikambanana fa mivoa manomboka androany ny fankalazana amin'ny faharoapolo taona ny tsingeritany faharoapolo taona ny CJD ary ambarako ihany le izy zany te hafana aloha zay ary lazaiko eto ihany ny programme atsika amin'ny fahavalo amby roapolo ny ty volany ty ihany eny amin'ny espace dera amin'ny fotoanatsika eny mba makarivotra fa misy taratasy mivezivezy any aminareo za mino fa tsy hanosy votanana andreo olo manolotra azy nareo dia mba andozy zavatra ao anatin'le izy tokolasy tokovavy mandrosy ianareo le olona efa mangozozo ny lohaniny mba mandroso ato an-trano fa itsika afaka mijoro mba ety aloha dia mialatsiny Saudetão lawe manadinu letiawa Tia letiawa Tia letiawa Wensi mudia letiawa Saudetão lawe mireti reti letiawa Saudetão lawe mireti reti letiawa Sia letiawa Sia letiawa anniversaire tao misy pasteur mi fiena non lesi ci vita ora Ava sulla fa che quella penna pura Saudetão lawe kati lava Tia letiawa Vamos Saudetão lawe mamula Valencia Saudetão lawe mamula Valencia Mi fena non le si vita pura Bravo sulla fa che quella penna pura Anni mura chi
Siata